Antoko tiako Madagasikara sy ny Filomary Karavalomanana nampifony malagasy ny fampirantiana an-tsary ny asa vitany. Vehivavy tia eto Madagasikara, ny Filomary Karavalomanana ihany no afaka anarina ny firenena. Mpianatra Ompitsabo, tsy hitoy ny asa raha tsy miakatra 13 isanjato ny karamanay. Manatitra ny arahaba tompo kilasy sy tompo vavy tonga soa indray ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny fahita lavitra MBS manasana ho ary hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Andro faharoa ho an'ny fampirantiana an-tsary etsy amin'ny magrobeorika ny androany ny asa vitan'ny Filomary Karavalomanana sy ny antoko tima tamin'ny fotoana izay nitondrany no mitandahatra izay betsaka amin'ireo mpitsidika no tonga saina ankehitriny ao anatin'ity fanadihadiana ity no hitondrana ny fampitirana izay fampirantiana izay Azerimainy Menjanary sy Tahirinena. Betsaka tamin'ireo mpitsidika ny fampirantiana an-tsary ireo asa vitan'ny fitondrany antoko tima sy ny Filomary Karavalomanana ny firenena no ny atsaro tena sy nitaky ny iverena ny tondra any Madagasikara indray. Feno fitarainana sy fahampotena avokoa mantsy ny sehatra rehetra ankehitriny. Kanefa dia niariary ny fandrosoan'ny firenena tamin'ny fotoana izay nitondrany Filomary Karavalomanana. Raha mikasika ny jirama izay mampimenimenina ny maro ankehitriny dia efa nisy ny fitsinjovana nataon'ny Filomary Karavalomanana ho an'ny vahoaka malagasy tamin'izany. Ny fitondrany no tena nahavita sy nahatafapetraka ilay 40 megawatt tao mandroseza ny taona 2024. Hitantsika amin'ny sary eto fa teo ny ben'ny tanàna Antananarivo tamin'izany dia ilay nanonga-panjakana ka nahapotika io orinasa io noho tsy fikarakarana ankehitriny. Ny mahagaga nefa dia mahasamilaza i Rajoelina fa tsy nisy nijery ity orinasa ity ka niteraka fahampotehany ankehitriny io. Ny tsy fikarakarana nandritra ny tetezamita no nahasimba ity orinasa ity. Fa efa nanatsara io orinasa io ny fitondrana Mary Karavalomanana ny taona 2024. Raha teo amin'ny fotodrafitrasa dia isan'ny nampiavaka ny fitondrany ny fanamboaran-dalana. Isan'izany ny lalam-pirenena fahaenina na ny RN6 izay niainga tao Ambondromamy ka hatrany Diego. Mitotaly 7 kilometatra no lalana vita goudron tamin'ny fotoana nitondrany Filomary Karavalomanana. Santionany teo amin'io ihany koa ny tetezana eo Voloina. Ankoatra izany, ny lalana mamakivaky ny tanàna toy ny Tao Tomasina izay hitantsika amin'ny sary izao ny ankatony sy ny atsarany tamin'izany. Raha ny bâtiment public indray dia asan-tanany ny tranon'ny banky fohibe ao Mahajanga sy ny fanamboarana ny borony Mahajanga. Ho anteny anivon'ny komina dia hitantsika hatramin'izao ny santionany asa dia ny lapan'ny tanàna ao Anjozorobe sy ny tsena ary ny tsena etsy Ambomanarina. Ny 5 étoiles Enivato ary ny lapan'ny fitsarana etsy Anosy. Nanomboka ny taona 2024 izy no nanangana ny serana Tsambo tao Faradofay na Fort Dauphin. Ny fitondrana Mary Karavalomanana no nanarina voalohany ny rovan'ny Manjakamiadana. Hevitra avy aminy ny fanarenana ity vakoka manana ny ajany sy ny asiny ho an'ny vahoaka malagasy ity. Raha teo amin'ny sehatry ny fanabeazana dia 709 isa ny tranon'ny EPP natsangana manerana any Madagasikara ary CEG miisa 509. Nizarana kit scolaire ireo mpianatra ary tsy nandoa droit d'inscription ny mpianatra. Vokany 710 ny zaza malagasy ny anatra avokoa. Raha ho an'ny fambolena dia efa hitan'ny paka tany amin'ny vahoaka ny fanosena ireo tantsaha na ara-zezika na ara-pitaovana. Tsy nisy ny filaharambary miteraka fimenomenomana isam-pokotany tahaka ny tosika fameno sy ny vatotsinjo satria samy namokatra ny rehetra ary ampy sakafo ny fianakaviana tsirairay. Efa ireo fitaovana moderna avokoa no nomena ireo tantsaha ary nampy ny malagasy ny vary vokatra avy eto an-toerana. Raha ny fahasalamana kosa indray dia CSB miisa 300 no naorina manerana ny nosy. Niezana natao vaksiny avokoa ny zaza malagasy mba ahasalama azy. Betsaka tamin'ireo mpitsidika moa no lasa dranomaso sy ory ary ny antso ny malagasy namany ho tonga saina raha mahita ny zava-misy ainany amin'izao vaninandro ny fitondrany ny mpanonga-panjakana izao. Ao anatin'ny fanamariana ny 20 taona moa ny antoko tima ankehitriny ho an'ny fandaharam-potoana rapitso dia isy ny fandompom-pivavahana izay ho tanterahana eny an-toerana araina kabary samihafa izay ataon'ny filoham-panorona ny antoko sy ny bureau politika ary ireo mpanao politika izay tonga miatrika ny lanonana.
Araka izany dia nitoy androany atetsy amin'ny magrobe ho risika ny hetsika fampirantiana ny 20 taona nijoroany ny antoko tiako Madagasikara. Marobe ireo liana na tanora na lehibe naniry ny afantatra ny tantara tena nisy ary nijery ireo hoe zaka fampandrosoana ny fandimby nataon'ny filoha Marc Caravalo. Manana tena toerana moa Iravirazafy Mahenina sy Mathieu Prince. Mananjara toerana lehibe ho an'ireo nijery ireo sary fiatsiarovana ny 20 taona nijoron'ny tim teto Magro ny firaketana ny tantara izay lova enjavy ary profy hita masina ezaka vita ny Flora Valomanana nanavitra ny Madagasikara. Nioka tamin'ny 2002 ka hatramin'izao niatrika zavatra be da be mahitsy dia mba iriko amin'ny tanora zany izay tsy nahita zao mba ho tonga saina zany satria latsaka katerena le firenena ary mampalahelo mieritreritra le firenena mampalahelo raha zavatra niainanay zao voka sisany fa tena navita be président Marc Caravalo manana navita tamin'ny firenentsika ty fa dina tsy tena tao dina tsy hita zany amin'ireo tanora zany tsara hita tanora mihitsy hoe zao ny ainana zao ny zavatra niseho zao ny zavatra nataon'ny président Marc Caravalo manana ary za tena zoro vavolombelona mihitsy zavatra nataon'ny président Caravalo manana na tamin'ny lalana na tamin'ny mpianatra na tamin'ny rehetrarehetra zany na tamin'ny resaka sosial tena navita izy fa mbola irariko zany am'izao mbola ahafahana mbola manevitra zao dia mba ho tavaverina soma tsara amin'ny toerana izy amin'ny président azy dia mba fahadontsika niova firenentsika izay ary tsy maintsy mandresy ny tolona izay atao tsy maintsy mandresy tolona tranomba tamin'ny 2002 ka hatramin'izao mandrapetraka dada eo amin'ny fitondrana manantena an'ilay tanora mba hoe mba anaraka anay ohatra anay ihany koa zany satria izay hoe efa me lehibe efa me mitombo ny taona dia mba zay zany fanindrinay ary ny alany anazy koa zany tena mba tadiavinay iverenanay amin'izao tena tantara mipetraka zava-dehibe amin'izao fa fampisehon'izao dia mba hijoroan'ny taranaka faramandimby teo-aoriana hoe ny tena zava-bita ary tokony arahan'ny tanora misy tanora hijoro mihitsy hanatanteraka n'izao zavatra misy zao raha napetraky ny président Marc Caravalo manana zany. Betsaka ny olona miteny hoe tsy nahavita nini ny président Marc Caravalo manana fa raha hita amin'izao sary rehetrarehetra zao zany dia ho an'ny olona mandinika dia hoe ay izy efa nanao an'izao sotra an'izao dia miteny ho azy zany le sary hoe tena efa navita ty rangahy fa tsy hoe ndrehana fotsiny amin'ny zavatra hoe mpanohatra dia hoe ratsy foana ny nataony fa tsara betsabetsaka ny zavatra tsara zany hita azy taminy. Afany taloha ireo mpitsidika ary mifanohitra tanteraka tamin'izany ny iainan'ny malagasy ankehitriny. Nanamarika ny maro izao ny fivoaran'ny fanabeazana tamin'izany, ny fahaizany fitondrana ihany koa ny feny vidim-piainana ary nanome asa ny malagasy. Efa hatramin'izay mihitsy moa zany nankasitraka ny fitondran'ny Marc Caravalo manana ny zanako tsy haiko na aminay le efa mafana folo any angambany dia mba tiany hoe te hijery an'io izy entiko izy mba tia fantatra zany hoe inona le zavatra nitranga tamin'izao fotoana zany sy ny zava-bitan'le antoko mandreba tonga amin'izao fotoana izao dia amin'le hoe melehibe koa dia mila fantatra ny tantara ny firenena sy ny zava-nitranga rehetrarehetra toy izany. Zanako teraka tamin'ny taona 6 mihitsy dia mampafantatra ny taranaka teo aorianany hoe tena zavatra marina tamin'izany fotoana izany tena hoe dada Caravalo manana teo amin'ny fitondrana tamin'izany noho ny antony tsy dia nazava loatra tamin'ny ankizy le izy hoe tolona sa inona tena zava mihitsy marina. Taloha zay ny nambary efatra kapoaka 2 maraina 2 hariva fa zao zay tena tsy misakafo ny maraina fa amin'ny atoandro zany zay vita amin'ny mandehandeha sy anina dia amin'ny hariva zay vao mba hoe misakafo ara-dalàna tena hitako hoe mijaly le fiainana zany amin'izao. Tena nanamarika teo amin'itiako Madagasikara dia fiainan'ny olona malagasy ankapobeny mihitsy dia hita fa tena hoe niakatra ambony dia ambony fa zay tena zava-dehibe nanamarika na ny tantsaha na ny ampianarana na ny asa na ny rehetrarehetra zany mpandriam-pahalemana dia hitako hoe tsara dia tsara tsy dia hitako mihitsy ny zava-bita amin'izao satria miaina na dia ny hoe taux de croissance fotsiny ary dia efa manamarika ary zava-misy raha malala fanambarany banque mondiale sy ny FMI dia tena niempotra betsika
dimapolo taona roarina amin'ny roan-tany. Zay zany tena zava-dehibe na dia tsotsoritra mihitsy ny fiaina malagasy zany. Zay ny zava-dehibe aminay. Rampitsosa Otsy moa no fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny 20 taona nijoroany ny Antoko-Tiky Madagasikara. Ialoavana fotoam-pivavahana izany ary itokosy amin'ireo fandraisam-pitenenana samihafa izay atao eny Makro Behoririka hatrany. Eo amin'izay vaovao ny fiainan'ny Antoky izay hatrany dia tafiona tetsy amin'ny Kizy Belair androany. Ireo mpiatroka vehivavy tima isaky ny faritra izay tonga eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Antony fankalazana ny 20 taona nijoroany ny Antoko-Tima. Tonga niatrika ity fivoriana izay nataon'izy ireo ity mofo ny sekretera jeneraly ny Antoko-Tima Zermaino Menjanary sy Manorandria Malala. Isika izao ihany no afaka manavitra ity firenena ity. Ino no ambaran'ny sekretera jeneraly ny Antoko-Tima androany. Tamin'ny resultenany vehivavy tima manerana ny nosy izay nanatanteraka fianana tetsy amin'ny Kizy Belair. Feno 20 taona katroka ny Antoko ankehitriny. Manana didy anarana firenena ny mpikatroka ary mila manaraka ny toromarika avy amin'ny filomarika Ravalomanana mba hanatanterana ny fikasana rehetra ho fanavotana ny vahoaka malagasy. Taloha ny tenenina hoe lalana angamba mahavoky. Zao mitokana pavia 2 kilometatra dia miteny hoe tsisy fampandrosoana raha tsy vita ny lalana. Tamin'ny fotoanandro hoe azo 4 daholo ny tanjona ho an'ny isa-tokantrano satria efa tsy problème tsony ny sakafo tamin'izany. Tsy ny hanina hohanina tsony, efa mitombo ny filana zany hoe efa manana ny hanina hohanina dia zany sisa ny tedavana. Fa amin'izao fotoana izao ny hanina hohanina mihitsy ny tedavana tsy misy. Ary ny zaraina amin'izao tsy 4 fa vary. Rehefa mavita mizara vary dia mirehare hoe mavita zany ve ny ainatsika. Ny fahefana dia tsika izao ny tompon'ny fahefana. Mila mahay mampiasa an'izay fahefana izay tsika. Nahitana solotena avokoa ny isaky ny faritra nandritra ity fivoriana sy fionana izay notanterana ireo vehivavy tima androany ireto. Ny fahavononana anarana ny firenena sy faharesen-dahatra amin'ny foto-kevitra ijoroany ny filomarika Ravalomanana hoy izy ireo no anton'izao fahatongavana eto Antananarivo izao. Tsy nataonay nahalavitsy tany misy zany ty fivoriany ampela androany ty mba hitondranay hoe zahay baka melaky any koa fahaintsaky ny tsy fampandroso amin'ny tany misy anay agny zany satria zahay atao hoe zanaky kalahafa nefa tamin'ny fotoa taloha mba nisy avao koa zany fampandroso kelikeliky nefa zahay zao tena faragidrony mihitsy tsisy tena hoe tsisy fampandrosoana kelikely aminay agny. Ny olo tafiny dahalo, ny lala, ny sakafo hany tsy misy dia tena avy eto zany zahay zao mba hitondra anjara birikinay, mba hitondra mba ihetsiko hoe mba ino ma zao hoe avotinareo koa le tanàna io fa tena fahaintsaky zahay. Eto koa izahay dia maneho ny alahelo-nay mahazo ny namanay ny donia ka ankehitriny dia asehonay fa tsy mety aminay tsony raha ny olona mijoro amin'ny ara-dalàna samy teny no enjena toy ireny ka mitsangana izay vehivavy ijoro hatrany ary say ilazany marina. Zay no tena votoatin'ny teninay vehivavy rehetra satria mandalo fahasairanana ny firenena indrindra ny vehivavy dia efa miditra agnaty vilagny ny fahasairanana ho an'ny taranaka anay ho an'ny firenena. Zany Ravalomanana zany moa aminay vehivavy dia efa tena hoe masaka ao an-doha mihitsy hoe ny amerina ny Ravalomanana tena masaka ao amin'ilay vehivavy tima zay tena fototra tena mampiazakazaka anay amin'izao ambongilava satria na resaka fandriampahalemana na tatsa na rehetrarehetra na efa tsy mandeha amin'ny laoniny izany bongilava zany fa efa tena efa hoe ratsy bongilava amin'izao. Etsy amin'ny Makro Behoririka ny fotoana rampitso ho azy ireo. Fotoana anehoana fa tena tian'i Madagasikara ary vonina irahina mba ahafahana manavitra ny firenena. Tsy misy afa-tsy ny Antoko-Tima sy ny filomarika Ravalomanana ihany no afaka manavitra ny firenena noho ny traikefa efananany ary tanjona ny amerinazy eo amin'ny fitondrana ho hiatrany ireto vehivavy tima ireto. Fananao fanambarana mikasika ny raharaha fampidirana ponja ny Nidonisy ny vehivavy tika Madagasikara androany ary voaresaka tao anatin'izany ihany koa fa takin'izy ireo ny fanatanterahina ny fikaonando nasionaly izay takin'ny ny antoko-panohitra mialohan'ny fanatanterahina ny fifidianana ho avy. Fanampanazavana. Izahay vehivavy tika Madagasikara manerana ny Madagasikara zany sy ny faritra maro izay tonga eto dia mangataka ny amoahana tsy misy fepetra
any Dony izay namanay ao amin'ny anatin'ny atoko tiako Madagasikara. Amin'ny mahavehivavy azy tsy mety izy mitaky ny fahamarinana indray ve nogadraina fa dia mangataka tsy misy fepetra izay ny amoahana azy. Ilaina ny fikaonan-doam-pirenena eto amin'ny firenena satria efa latsaka lalina loatra ity firenena ity. Ka tsy misy afa-tsy ny fiarahany rehetrarehetra ihany mikaondo ny ahafahana mamaha izany olana izany. Ny iraisam-pirenena koa efa nangataka dia hamafisina vehivavy tiako Madagasikara zany izany fangatahana izany. Fa tahaka ny mahazatra dia loha hevitra maro no nivelabelarina tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity, ankoatra ny firesahana ny fomba fitondran'ny ben'ny tanàna ireo mponina Antananarivo dia niresaka momba ny fomba fiasan'ireo solombavambahoaka IRD ihany koa ny fandarana tamin'ity androany ity. Mialy Rarinombana sy Andry Rakotomalala. Niteraka resabe tany anaty tambanjotran-tserasera Facebook ny mikasika ny valiten'ny ben'ny tanàna Antananarivo tamin'ireo mpitatitra ao amin'ny zotra 2.7 izay nanao fitokonana omaly. Ireto farina izay tsy manaiky ny amindrana ny toeram-piantsonan'izy ireo eny Ambohijatovo ambony. Valboraingana no namaliny ity lehibe ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo ity azy ireo manao hoe aleo ary ny 182 itokona raha tsy mety aminy ary Ambohijatovo ambony. Aleo mitsy ateriny ato amin'ny commune ny lisansa fa mahita bus hafa izay hanao ny asa. Nahitsy ny solombavambahoaka Maître Yantra Razafimanatsora ny ilaza fa efa hatrany amboalohany no nanao tsinontsinona ny voakana Antananarivo sy nanao toetra feno avinavina sy fiatsaram-belatsihy ben'ny tanàna ity. Le madi azy dia avoakany amin'ny fotoana rehetra. Tamin'ny fotoana nanaovana fampelezan-kevitra reny, mitsingitsingina izy raha nidina teny ambany tanàna teny, mitsingitsingina kiriko ary tsy niala solomaso matetika solomaso mainty. Zany olona manao an'ireny fihetsika reny raha iresaka amin'ny olona ifidy azy na andresy lahatra ny olona ifidy azy dia efa fantatra avy hatrany fa olona tsy sincère, olona hypocrite, olona laso, tsy mahasahy mijery olona anaty maso, tsy mahasahy manala ny solomaso akory na dia misy tohina raha ny masoandro io na mitaratra tohina ro masoandro io fa ny fahalalam-pomba rehefa miresaka amin'ny olona sy misady resy amin'ny olona ianao dia manarana io solomaso mainty be io. Zay nefa fa hitantsika tamin'ny fotoana nanaovana an'ireny fampelezan-kevitra ireny. Nanao zao fihetsiketsehana sy ny oeraoera maro samihafa zao izy, ohatrany hoe mba tena hanao zavatra, tena hiahanareo indrindrandrindra ianareo amin'ny faritra iva, tena hoe mba hanao zavatra ho an'ny mponina Antananarivo. Misy moa mieritreritra hoe aleo fa misy olona fijery hafa manana fijery hafa ity dia andao izy ho viditsika. Heritaona sisa no ipetrahany amin'ny toerana io, nahita karazany zavatra itsika raha resaka avinavina, raha resaka arrogance, raha resaka valboraingana ary izay zavatra teneniny ao ambavany ao moa zany dia hoe mitsotsona ohatran'ireny olona manoatra noho ny vehivavy. Redevable amin'ireo olona nifidy anazy ireo izy ary redevable amponina Antananarivo renivohitra. Ankoatra izay nitondra ny fanehoan-keviny mikasika ny fomba fiasan'ireo solombavambahoaka IRD eny anivon'ny anteny miaram-pirenena ihany koa ny fandarana miara-manonja androany. Anisan'ny tondran'ny solombavambahoaka Fidèle Razaraperatsikera tamin'izany ny solombavambahoaka IRD voafidy tany Miarinarivo. Ity farany izay tsy tonga niatrika ny fifanatrehana tamin'ny gouvernemanta sy nitondra ny marariny ireo mponina ny aminy fa nafindrany tamin'ny solombavambahoaka namany izany andraikitra goavana ny safidiana ny mponina azy izany. Le fandaminan-draharaha le ateny miaram-pirenena hoe présence physique zany tokony ho hita amin'ny fotoana io satria hiatrika n'ilay ministritsika, lay mpikambana amin'ny gouvernementsika dia tokony samy tonga le solombavambahoaka satria efa samy nafantatra le fandaharam-potoana na andany teti-bolam-panjakana amin'ny andro aly reo tonga tao solombavambahoaka ny Miarinarivo teti-bolam-panjakana nasy-pantsina amin'ny andro amin'ny fam-folo alina mahery 10 minitra vao manomboka fivoriana tao fivoriam-biazy be somaro atrehana tao solombavambahoaka ny Miarinarivo. Tonga aty Antananarivo anao 10 alina, kinona ny tsy mahatonga anao amin'ny andro atoandro nanaovana ny fiatrehana sy fanatrehana tamin'ilay gouvernementa tsy haiko Kristina. Fa izy zany atsika tenena hoe ny bromaharitra mihitsy ny mila maka fepetra rehefa ohatreny zay tsy eo rangaha dia azamena fitenenana tsony fa manjary lasa sady mandany fotoana matofatany nefa tsy tonga tsy te hiteny izy zany. Fa tsy ampiteneniko ny anina na zao ka manina raha mandritra mandany ray manontolo izy miteny za tsy hivory mihitsy fa dia ianina ny ataoko solotenako amin'ny anteny miaram-pirenena dia soloana iny foana izy mandrakizay doria. Tsy hitako ny latsahanareo anaovana an'ilay izy
aza mena olona le anjara fitenenana amin'ny manaraka raha matofoloany teny miaram-pirenena alô zay olo-maham-bahoaka tonga no mandray fitenenana nareo IRD io aby samby be io de sady nareo mbo betsabetsaka le hoe fisorana fakasitrahana de asaina hoetin'le olo-maham-bahoaka IRD hafa le fitenenana le IRD hafa ry ireto ny filohan'ny groupe IRD olo-maham-bahoaka anankitelo no entiny ny anjara fitenenana anankitelo IRD telo zany le tsy tonga zany verangady de hoe ateny miaram-pirenena olo-maham-bahoaka ve ohatra zany no mafisy nisy olo-maham-bahoaka sy Stanislas Randrianarso ihany koa izay voalaza fa tsy mandray ny andraikiny amin'ny mampitondra teny ny vahoaka azy mihitsy ireo olo-maham-bahoaka avy amin'ny maro anisa afavariana misy olelaka rary noho izy raha miamahantra sy mijaly ny vahoaka malagasy ary tsy ahita fandrosoana mihitsy izany Madagasikara izany kivy amty olona solo tena mivahoaka tena vidinitsanga mivahoaka nefa de tena tsy mitady an'izay tena hoe tombontsoa tsy mitady an'izay tena mahasoa le firenena fa de tena manara-drian-drano fotsiny le député nge manao volavolan-dalàna manao fa izy daholo manao vola hoe ty lanina ty zavatra zao totra ny fahatako azy izy indray mangataka hoe mangataka ne misy le mihitsy tam'sotranao nanao le izy teny hitako hoe mirefarefa amin'ny tany re sivy tena mbo niveau le olona tena olona hofidiana député fa tena lasa atotry zao mahavoa amin'ny firenentsika tena latsaka zay rehetrarehetra miteny misotranao misy le ministre vita le anina ty mahafinaritra ohatra zao tena fantokafana tsy mbo misy zavatra kritika izy moa ny anasoaso io fa de ny député mana maro anisa ao amin'ny assemblée zavatra tena tsy mandeha amin'ny zavatra tena ifidiana amin'ny vahoaka azy ny zavatra apetraka amin'ny voakan-dralahy fa de tena fanasoasoana firenena fita tena fa mitsongoloka firenena fita mitrosona zao mahafinaritra fa de fa miasinareo atao daholo izay dokadoka rehetrarehetra de hoe tsy zany mila amin'ny vahoaka tompo fa mbola ohatry le firenentsika tena simbasimba le hoavin'ny taranaka atsika tena simba satria izy maro an'izao telo taona zao nitondrany zareo ohatra ny foana fortsiny ohatra zay tsy tikany fa de tsy maintsy lanina tsisy edina hevitra tsisy any ohatra ny kritika zao ohatra ny kritika nataon'ny tim zao de tsisy ny akena na andray ary fa tsy titiny zareo izay mahasoana azy no ataony eo raha bangona izay rehetra voalaza tsy ny famahana sy ny fikaroham-baolana ny marary ny vahoaka malagasy mihitsy no lahara-pahamiana amin'ity fitondrana ity asy ireo rehetra miaradia aminy fa ny tombontsoan'izy ireo tsirairay avy porofon'izany tsy firarahina sy ny fifehezan'izy ireo ny asany asa hanao ahoana ny hoavin'ny Madagasikara asy ireo taranaka faramandimby manoloana izany gaboraraka rehetra izany taorian'ny fangatahana maro natao teo anivony anteny miram-pirenena Frantsay sy tamin'ny filoha Emmanuel Macron amin'ny mahafoloan'ny vondrona Europeana azy de nisy ny fionana niaraka tamin'ireo hampiandraikitra ambony eo anivon'ny département directorat général for international partnership sy ny European External Action Service nataon'ny fikambanan'ireo malagasy manana zo-pirenena hafa antondresaka nandritra izany ny fanamafisana ny fandalovan'ireo hiraka manoka ny vondrona Europeana farany teto amintsika ary indrindra ny fikaonan-do-pirenena izay tsy maintsy atao hatongavana amin'ny demokrasia tena izy sy ny fampandrosoana ny firenena izao fionana izao de natao toy ny ezaka efa nataon'izy ireo tamin'ny taona 2024 ary koa ho fanohizana ny fionana ataon'ny collectif eo anivon'ny ONU sy ny kongresy any États-Unis avokoa tsara ny manamarika fa ankoatran'ny Europa de nisy defa mananka any Amerika avaratra sy Azia ihany koa ity fikambanana teratany malagasy ity. Eo amin'ny pejy fampianarana kosa indray no tanterahina androany ny fizarana maro-pahaizana ho an'ireo andehany havana teny amin'ny université n'Antananarivo tonga niatrika sy nanome tsodrano ireo tanora ho avin'ny firenena ireto moa ireo mpanabe sy ny tompony andraikitra Isatsokajiny nanitrikitrika kosa ny mpampianatra mpikaroka totosoa Andriamampandry famotera ho an'ny firenena ny fanabeazana azy Irmaine Menjanary sy Manoho Randriamalala. Promotion havana mpianatra eo anivon'ny université n'Antananarivo izay ao anatin'ny sapam-pampianarana hay fiarahamonina na amin'ny sociologie ao anatin'ny fac X économie gestion et sociologie no nizarana maro-pahaizana licence 7 sy 23 teo amin'ny cathédrale fac X Ankatso androany okiady sy reharehan'ny fiarahamonina ary ny firenena no targetra hijoronay hoy ireto tanora ho avy ny firenena ireto vonina nandratra ny firenena amin'ny avy isika ka mila fahavononana
iroso amin'ny sehatra misy antsika tsirairay avy, savoir pour prévoir et prévoir afin de pouvoir. Anandratra nosy amin'ny avo, arena ho an'i Madagasikara ny fananany tanora maro, indrindra isika tanora nandrato fianarana amin'ny ambaratonga ambony. Tsy afaka hitazam-potsiny intsony ny olana manjato à Madagascar, eny tokoa ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir. Mino aho ary matoky fa isa amintsika ireto no lasa député ohatrany monsieur Todsoa na ministre ohatrany ministre izay piahy ny sehatra misy antsika ankehitriny dia ny fampianarana ambony. Eo ihany koa ireo lalam-pifanana maro samihafa dia hitarika eny amin'ny sehatra rehetra misy antsika tsirairay avy. Amin'ny maray aman-dreny pia na parrain pédagogique ny mpampianatra pikaroka Todsoa Andriamampandry no sady solombavam-bahoaka ny Madagasikara dia nitsodrano sy ny rasoa anireto mpianatra izay nivoaka androany reto ny tenany. Ny fomba fijery amin'izao fotoana nampianarana antsika dia itsika no manome asa ho an'ny olona. Itsika zany no mitarika ny olona, mampikaroka ny olona ny asa sy tompony ataony any anatin'ireny sehatra maro isan-karazany io. Zay maha sosiology atsika, itsika zany no mamorona ny asa, ny tetika asa isan'ny olona, mba ahafahan'ny olona miasa zany ao anatin'izay. Zany hoe tokony manana ny atao hoe esprit entrepreneurial. Izay zany no mampiavaka isika amin'ny rehetra ao anatin'izay. Koa dia mino sy manantena fa ny zavatra rehetra izay nomenanareo dia ampiarinareo ho an'ny fiarahamonina sy ny firenenantsika. Koa dia tsarovy fa tsy vitany hoe mahay ihany koa nefany eo amin'ny fiainana. Ilaina ny mahay fa zao aza dino ny fahendrena sy ny fitiavan-tanindrazana. Fa rehefa miaraka ireo dia tafita ny firenentsika. No mafisy ny atranjy fa zava-dehibe ary motera manodina ny firenena ny fanabeazana ka tsy tokony atao ambany zavatra izany. Mitaky andraikitra avy amin'ny tsirairay izany satria ireo no avy ny firenena afaka tsy hoatsy ho hiatrany ny nambarany. Ka dia hitanina hatrany ny mpianatra zany mba hanohy ambonimbony kokoa zany izay fianarana izay fa rehefa tsy mianatra tsika amin'izao dia ho badon'ny olona foana dia ohatr'izao foana ny firenentsika. Koa izay zany no ampahireziko manokana mihitsy ho an'ny zaza malagasy ho andray aman-dreniny mpianatra mba hampianatra ny zanany fa io ihany motera ny fampandrosoana ary io ihany ny ahafahantsika mivoatra zany eto amin'ny tany sy ny firenena ity. Nanatanteraka fitokonana kosa ireo mpianatra ho mpitsabo androany, miato avokoa ny fizarana asa eny anivon'ny hôpitalim-panjakana vokatra izany satria dia tsy nahafapo azy ireo ny fifampiresahana niaraka tamin'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka mikasika ny fampiakarakarama ho 13 isanjato fanampanazavana. Voalohany mifampiakarana karamanay izay fampanantenana fanomena sy ny faharoa ny fitakianay ny tsy hatara intsony ny fandaovana ny karamanay satria dia isan'ny olana foana ny fahatarana hatramin'izay. Nisy amaly ny fihaonana tao amin'ny ministera izay valiteny tsy dia nahafapo aloha no nomena tao satria hoe voarayan'ny zareo fotsiny ilay fangatahana dia hoezaka hoentina any amin'ny conseil des ministres izay tsy nety aminay mpianatra ilay izy ka ho tohizana ny fitokonana ka manomboka androany zany izahay dia manambara fa tsy hiakatra any amin'ny hôpitaly intsony ary tsy hanao ny asanay nanivon'ny hôpitaly fahatonga ny vahaolana azo tsapahitanana azonay tsirairay. Misy aloha ny tara ho an'ny université hafa ho an'ny interne hafa izay navolana me mbola tsy voaray fa ny anay kosa raha ho anay eto anivon'ny interne eto Antananarivo manokana koa dia ny volana jona no mbola tsy nivoaka fa ao anatin'ilay tena fitakinay lehibe ny fampiakarana karama. Ny tena takinay zany amin'ny ministera sy ny ambaratonga miandraikitra azy dia ny fampiakarana karamanay interne izay 13 isanjato raha araka ilay vinavinana avoakan'ny filoha iny hoe arakaraka ny karama ny fampiakarana ka miandrandra ilay 13 isanjato izahay ary tsara ny manamarika fa tsy hijanona intsony ny fitokonanay raha tsy misy valiny azo tsapahitanana mahafapo fa dia hitoy foana ary tsy ho any amin'ny service intsony zany zahay. Eo amin'ny vaovao ny tekarena kosa indray mitombo isan'andro ny vesatra mahazo ny akamaroany ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao vokatry ny fitavozavozany ny mpitondra fanjakana mitolava reny ny delestazy ny faktura nefa tsy miova hiakatra ihany koa nefa ity ny sarandalana kanefa ny fahefa mividy ambany dia ambany nanao fanadihadiana mikasika izay indrindra irava razafomahenina sy atahiriny ena. Sasatra ny miaina ny akamaroany malagasy manoloana ny krizy ara-tsosialy mianjady amin'ny isa tokantrano ankehitriny
tsy nahita-mbaolana 3 volana mahery izao ny vidin'entana fampiasa ny andavanandro ny karama farany ambany 5,4 no lazain'ny filoham-pirenena mijano fampanantenana ihany. Ny sarandalana nefa hiakatra satria tsy azo idivirana ny fiakaran'ny viditsolika hoy ny praiministra. Mafy ny malagasy ho ny mpanao politika sasantsasany. Tsy vitan'izay fa miakatra ihany koa ny fakturan'ny jirama kanefa tapaka lava ny jiro ary mihoatra ny adin-drona mpanantenainy tompony andraikitra. Ity orinasa ity izay omena fanampiana ara-bolatrany saingy tsy mety tafarina. Teo anelanelany taona 2024 no makaty izao. Nahatratra 7,3 miliara ariary ny famatsim-bola azy nito orinasa mpanjakana ity. Ankehitriny nisehatra tsy miankana indray no atao mandoa vola na renana ny orinasa saingy nandahy izany ny GM manano fivondrona be ny ireo orinasa eto Madagasikara. Io raha tsy malagasy rehetra ny tonga saina irahina anohatra an'io fanjanahana amin'ny fomba moderna anio dia zava-pona ihany zany. Io tsy maintsy tontolo satria ny tsika ny tolotra voaka i Madagasikara vanila letisia ny sisa no avoaka fa vidina solika isanandro tsy maintsy ampiasaitsika vidina. Dia inona moa ny zavatra izy samy fampiana natiorana eto malagasy ka io raha tsy malagasy rehetra mbatsapa hoe ka isika voazanaka dia neveriko zava-pony zany. Zay ny tokony voizina tsy manana manam-pahaizana hoe tsika hitrandraka amin'ny be milanga. Zany zany point d'interrogation ankehitriny fa tsy ny fiakarana viditsolika satria io miankina amin'ny baril, miankina amin'ny zavatra maro fa ny tsika zany manana an'izany tsika. Iza ny tompona andraikitra tsy iza misakana. Anio tsika mindram-bola anaovana autoroute na mindram-bola anaovana zavatra maro fa ny fanontaniana apetraka amintsika dia hoe tsy manana moyen ve tsika ametrahana fitrandrahana an'ireo solika tsy miroro be milanga sy ny sisa. Fanapahan-kevitra sadasada no raisy mitondra fanjakana mahana ny olana ara-tsosialy eto amintsika. Maivana loatra raha mbola nytany hoe misy fanjakana ve eto. Tsy azo adonona ihany koa ny fitantanana ny Covid-19 izay mitombo hatrany ny salanisan'ireo marary ary mihoatra ny 300 isa isan-kerinandro. Vokatry ny famorim-bahoaka atao mitondra nefa izany. Tsy ampotany saina lesoka ataon'ny fitondrana izay mamarina kadiny malagasy ary mampiditra lalina anaty fahantrana anka manjaka ny karazana tsy fandriampahalemana. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray manomboka miditra tsikelikely ao anatin'ny fanazarantena hiatrehana ny lalaon'ny nosy amin'ny taona 2024 ny akamaroan'ireo federaciona eto Madagasikara mipetraka ho lesoka saika hitovizan-drehetra nefa ny tsy fampian'ny toerana voatokana anaovana izany sy ny fampitaovana. Anisany mitaraina ny federaciony atletisme sy ny haltérophilie. Ravirazafy-mainina sy Mateo Prince hatrany. Ireo ekipa na fikambanana manambola no tena mahasotombon-daina amin'ny fampiasana ny kianja atao ny eto alarobia izay natokana ho an-taranja atletisme. Hiatrika lalao maromaro nefa ny federaciona saingy sakana ny commune Renivohitra tsy hanao fanazarantena na ihany koa voafetra ny toerana azo hitsaina. Kianja izay marina fa efa simba ary tsy mendrika indraisina lalao iraisan'ny pirenena. Fanomanana efa tena mandeha, efa nisy koa ny compétition teto, efa nisy ny compétition à l'extérieur fa mbola tsy ampy. La resaka hoe fanomanana GDG zany tena hoe mbola tsy ampy. Surtout amin'ny resaka stage, resaka nisy ny rehetrarehetra zany na stage, ny resaka fanomanana, resaka ny motivation mbola tsisy aloha hatreto. Tena sakana zao ty piste ty. Satria zahay atleta mila piste tsara zany, satria ty azakazaka ty tsy vitany hoe satria moa zahay amizao sahala miazakazaka amin'ny goudron. Satria la piste efa ratsy. Dia ny resaka gazon, eo koa resaka gazon zahay tsy mahazo fahafahana mihitsy amin'ny piste ty. Fa ohatran'ny commune sy ny foot zany no tena tompon'ny piste ty ka zay no ankatahanay hoe mba zahay atleta koa zany hanana piste manokana hoe stade d'athlétisme fa tsy hoe stade ny alarobia. Raha alarobia manko hoe hitambaranay amin'ny foot zay fa tsy mitovy amin'ny ohatra hoe na ny maki zao samy hafa reo, na ny maki manana anazy manokana, na ny basket manana anazy manokana rehefa mikotrana tsisy mpanelin-gelina fa zahay amin'izao mbola misy mpanelin-gelina. Tsy tena hoe miazakazaka normal satria matahotsy. Azakazaka mafy anao nefa oloha misy lavaky dia automatique tsy afaky mandeha mafy dia tsy hitako résultat mihitsy raha vao tsy manome 100% amin'ny entraînement sy compétition zany. Hitovizana toy ny federaciony atletisme ihany koa ny tsy fananana toerana fanaovana fanazarantena toy ny haltérophilie indrindra ireo mpibata fonjam-by. Mianto tena manofa toerana ny akamaroan'ireo kluba satria tsy misy toerana azy ireo intsony ao amin'ny kianjany Barea toy ny teo aloha. Nenay moa zany ny olana amin'ny haltérophilie dia ny tsy fanananay sala anaovana entraînement zay ny tena olana. Ny resaka hoe fampitaovana majinijinga satria raha ohatra ny haltérophilie manokana mantsy somary azo lazaina hoe spécial ihany le fitaovana ampiasaina indrindra ohatra amin'izany hoe ny kiraro
dia ny ataleta koa nefany ao anatin'izay raha ohatra hoe tena anao préparation mila jerena kely ao anatin'ny lafiny hoe resaka raha-tsakafo sy ny tariny zany satria raha sakafo le any an-trano mahazatra fotsiny tsy mampibata fonjam-by tsy maintsy toatoanana raha-tsakafo mafimafy kokoa zany ny ankizy mianto tena foana zany fa misy fotoana ihany misy fotoana hoe misy manampy kely fa fédération foana ny manampy anay hatramin'izay fa tsy mbola nisy hoe misy ministera na ohatrao matetika fédération foana. Nitsidika ireo taranjy ireo androany ny filohan'ny komite olimpika eto amintsika nijery ny maharary ireo atleta ary namany olana sidran'ireo fédération amin'ny ampahany. Notsipihany moa fa manana anjara toerana lehibe ny fanatanjahantena amin'ny fampandrosoana ary tokony omena toerana zaza azy indrindra ny toerana fanaovana fanazarantena ho an'ny tanora. Tsy afaka mihitsy mihazakazaka manome zato isan-jato ny atleta raha io piste io dia efa manimba n'le performance zay ka mba mangataka ao hitatsika le investissement amin'ny infrastructure ataon'ny fanjakana fa ataotsika tokony milana azy dia ity no miteraka vokatra miteraka atleta dia zara gaga hoe so dia hisy piste zany koa ao amin'ny kiandrany Barea atao inany piste any amin'ny kiandrany Barea io kiandrany Barea io tsy mety anaovany atletisme dia eto koa ao mba mangataka antsika ao amin'ny commune nandritra n'izay 30 taona izay any atletisme aty tsy afaka miasa tsy afaka manao entraînement tsy afaka manao fanazarantena ny fédération raha ohatra ka occupena indray koa ty hanaovana business hanaovana hoe zay olona manambola ihany no handeha hanao ina moa ty handeha hanao entraînement mba mangataka ao antsika amin'ny commune avereno amin'ny atletisme 100% io terrain io sy ty piste ty. Atsivina fa ny taona 2024 no andray ny lalao nosy Madagasikara. Misy ireo fédération no efa miomana amin'izany. Misy kosa ireo taraoriana amin'ny fanazarantena noho tsy fampiny fitaovana. Marobe anefa ireo atleta malagasy hitondra avy ny vonahi-pirenena saingy tsy anaty laharam-pamehan'ny mpitondra. Raha tsy izany, ny commune Antananarivo renivohitra no ampiasa amin'izay tiany ny kianja. Vaovao ny maresaka iraisan'ny pirenena no amaranantsika ny fampalalam-bavao. Tsy misy masoandro miratra mihitsy. Ao Ukraine no nidaroka bomba ianandreo ponina any an-toerana amin'izao fotoana izao. Ny alina teo indray mantsy dia olona 17 no indray namony ainy sy ary tsy mbola fantara mazava nisan'ireo naratra avitra solondraibe sy Andry Rakotomalala. Tsy misy fiafarany mihitsy nidaroka bomba ataon'ny Rosia any Ukraine amin'izao fotoana izao. Natetika mihitsy zany tamin'ity herinandro ity satria dia vao omaly alina indray no nipoahana bomba tao Odessa, tanàna atsimon'ny Ukraine. Araky ny vaovao navoaka ny Kiev dia tsy latsaky ny misila ronina lefa tao anatin'ity tanàna ity. Tifitra misila avy tamina fiaramanidina stratejika iray avy tao amin'ny ranomasina mainty. Ka ny iray tamin'ireo dia tao amin'ny tanàna iray 20 kilometatra amin'ny alan'ny Odessa, tao Belgorod ka nahafatesana olona 400 ary maratra maherin'ny 30. Ny misila iray kosa dia nikitika trano fonenana lehibe iray izay nahafatesana olona 3 ka zaza ny iray tamin'ireo raha ny taremarika navoaky ny mpamonjy vonatrany. Hatramin'izao dia mbola tsy fantatra mazava ny tena isan'ireo naratra satria mbola andalam-pikarohana hatrany ireo mpamonjy vona. Ankilany, araky ny tatitra ny fivoriana nataon'ny firenena lehibe tao Alemaina dia sokajiana ho fahavalo lehibe ho an'izao tontolo izao i Rosia noho izao fanafiana ataony an'ny Ukraine izao izay miteraka fikorontanana maro manerina izao tontolo izao mihitsy. Atony mazatra dia ny fandarana Global News no arainao aorian'izao fampalalam-bavao izao. Aorian'izay kosa ny tantara mitohy mitondra ny lohateny hoe Gli ary ny tantara indray miseho mitondra ny lohateny hoe Val. Ny tena kosa mamey fotoananao ho amin'ny raha-pitso indray.